ilay vadiny raiko tantarany toy ny radio Madagasikara 20 taona. Nosoratany Saoly Malala Rabary Manantsoa. Nolaloviny Ulik, Clara, Niony, Saoly Malala. Mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara, Mpanatotosa Ulik Andriamanantena. Toiny ndretsa lazao marina ka tena tsy mihitsy any ianao zany. Tsy ahoana koa ny tianao lazainy. Tao vatabe anao fotsiny ve neto akaikoeto fa nsainao tsy ao mihitsy sa efa nahita soloahano ansady indray. Zay marina moa lazaina fa za zao anaovana fangalam-pirotra zao ka. Raha misy hafa lazainao fa asoloko anao any dia ngamba fa tsy hitanao mbola hanokana fotoana ho anao tahaka an'izao tsony a. Ay, vazivazy kanjoko zany fa ina tokoa aloha no manjoanao e. Mametraka olana nga Malala. Zay moa lena raha mivadinao. Malala tiana. Fa manahy hoe sao dia Malala tsy tiana koa ary izy fa tena afakely mihitsy ny fihetsin-tatato zay a. Hitanao zany tena misy zavatra mampiasa ny lohanao io mihitsy ka. Fa nga fatany hoe mbola miaraka isika. Azonao tsara ngamba matoa manontany anao lendray andro iny a. Za efa miteny aminao fa tsy haiko ho zao izy to somary nivavanao zao no ohatrany malasa ny saikoko. Fa nivahoana nefa milady sa migidragidra sa tsy zany fa fa inona re ohatrany to tsy taitraniko to mamaly anavona to tsy fantany akory hoe tonga ao an-trano rehefa mody fa zay ataony ihany no tony na ny manoroka aza tsy ataony tsony. Zany koa ve dia resahana amiko. Asa fa to mahita zavatra tao foana izy rehefa ao an-trano ahy to asehoany mihitsy fa na eo na tsy eo dia mitovy eo anatrehany. Efa mila ilaza mihitsy aza hoe manorosolo azy ny fisiko tsy haiko e. Ka teo karakaraina be kosa angamba zany ianao monsieur Ndretsako. Kinona mavadiny ahy. Na za tsy izy kosa aza iverinindretsa dia fantatro daholo ny ataonao dia iverinao fa tsy ho tezitra. Mety ho fihetsika ny olona tezerany aminao nge zany zao zavatra ataony zany. Ka za nge tsy manao tsinitsinina azy ny karamako tonga tsy misy banga mihitsy any an-trano zay rehetra tadiavy ny azony daholy. Za tsy mbola hoe tsy nody an-trano zany ka inona ary ny fahatsoko amin'izany ozy fanjaka. Ka zay ka tsara fipetraka mihitsy le fanontaniana. Fa na za koa zao to ohatra ny mba lasa saina ihaniko. To anampitrotraka koa za to ianao. Orindretsa raha fitantaranao amiko mikasika fiainareo hatramin'izay mivadinareo zay nge dia tena sahako no milaza aminao fa tsy ahita vehivavy azakany ataonao io ianao e na andeha nafatra ny Amerika azy. Ary za miteny aminao fa anisan'ireo vehivavy tsy azo anaovandratsoroina ny Malala vadinao e. Tsy miteny izy miala nenina izy zay. Ary ny tena mahatahotra dia ity izy tena vodimponoana le mpivavaka be. To tsy mba manany amin'izay ho avy. Zany angamba mahatonga azy mbola tanora kely oatra niny sa mbola zandrinao lavitra be kosa angamba izy iny. Tsy afeniko anao ngery fanja fa za nge zao no toy ny rafotsy be verilony miandry n'izay gadonany. Raha mandinika ny fiainanareo aloha dia tsapako hoe efa tena matimaty fitiavany Malala anao e. Aiza hitako saingy no nitahotra n'Andriamanitra nanaovany voady teo amin'ny altara angamba dia mipetraka manaja anao izy. Na izy koa zany hoe mino mihitsy fa miandry ampaharetana sy ampanantenana izay valim-bavaka ataony isan'andro e. Za aloha dia milaza aminao fa raha zany teo amin'ny toerany efa elan'ny ala. Ndray izy kosa aloha mba mahatato ny fomba hitondranao azy koa. Fa nahoana kosa moa no lasa tonga hatramin'izany resantsika ary fanja. Fa nga moa dia orokoroka safisafy ihany ny fampizarany mpifankaty e. Fa inona ndraika? Fampizarana ihany koa zava-manahirana raha mitady zaholana Rindretsa. Nefa tsy maninona fa raha tsy mety aminao ary dia ataoko voalohany sady farany resahantsika tahaka izany e. Aleo zavatra fa mihitsy ary nyresahana ka. Tena tsy azoko ty vehivavy ty. Fa inona ary ny tena tadiaviny?
iza ary iny tena tsy fantatro nahoana ny nasa iny tonga dia manontany aho fantany daholo ny fiainanay rehetra fantany koa ny fisiny vony ary tena sahany mihitsy ny miteny hoe lazao azy ny marina dia lazao iary hoe ivono ny zanany raha ny fahitako azy aloha tsy olona ratsy fanahy le madamy izy moa ny anarany teo malala tiana aza misalasala ozy miantso raha misy olana fa etitsika ambavaka numerony aza nomeny ahy mihitsiko anomboky fotiany tantarana patoriana hatr'izay raha olo fa miomany ianao lasa dia lasa mihitsy zany saindroneny zany tena varina be asa tonga traizanga na nidirako aza re olona dia tsy henony eny akory tena tsy henoko mihitsy ka misy zavatra zavatra ho zavatra iny masosa mahafinaritra hono zato izy e tsy hitako izay hamaritako azy ry vony fa ianao iaino sy handray azy zao no hitsara raha mahay lesona tsara ve moa tsy ho mahazo noto tsara ka ho tsaraina ny tsy nianatra ihany ny tsy maintsy mitondra todomody ka atao ahoana ary ny fitsarany fiainan'olona ray aminao e tsy misy lesona ianarana ange zany fa iainany mihitsy ny andro nomena azy dia nilaza zavatra tokoa za tenao roneny eo tonga zany zao ilay fotoanany ampamoaka ka iza no mpitsara ary iza no tsaraina ka zay no nylazako taminao hoe miankina mifandraisanao azy ny adidiko fotsiny aloha dia ny mitantara tantara ve zany le ho tsarainy hoe ratsy sa tsara masondrina sa tsy mate eno makatoerana ary ianao e atomboko hatrany voalohany fa ny farany tsy mbola hita zany koa ve dia mba mety tantara tsy fafarana zany ve tsy mahakamby be kosa miaino aloha ianao ka la ny andro miaino sy manaraka nefa tsy fantatra hoe ahoana sy makaiza ka ho tantaraina ve ary sahady zaniny isy ny eny koa alefaso ary ahoana no hanomboako azy inona reny ho lazaiko e Piandro aizy sy avereno mivolanay ka mbola makabana tsara ne ahy ka ndao ahy nisy mpifankaty tena mpifankaty hony fa neny ve tantara sa manany ihany ohatray fa inona fotsiny ary milazana azy hoe mpifankaty raha tsy mifankaty ka hoy ianao misy miseho hoe mpifankaty eo amasom-bahoaka ane nefa ny tena marina tsy zany ary misy keo ny tena mifankaty saingy manao fangalam-pery ka miafina sy mangingina atao mihitsy azy zay tsy afantaran'ny olona fa hoe mpifankaty ka tsy mahaty antoka be kosa ve zany tsy mba afaka mivelatra arak'izay tokony ahavelomana ange zany ny fitiavany angamba fitiavana nangalarina voalazanao voahirana no anaran'le vehivavy ary hiary ny anaran'ny zato lehilahy mavariny le fitiavana fa na dia efa manambady zao azy hiary dia mbola nahasahana mboly fitiavana tany amin'ny voahirana ary tena voakolo tokoa anizy zany raha tsy fanina ninona dia tsy maintsy hoe zany foana ve nataon'ny lehilahy iny ary tsy mety ho fongana mihitsy ve ny vehivavy maka vadin'olona tahaka zany ka hotohizana aloha sa ahoany to lasa marary fo etondray ty zanako fa tena marina ve aloha le tantara sa voafonina eny vovetivety eo ka antray sainina no ahafahana mamorona zany eo ry kialakely fa tena nisy zany tena nisy hoviana ho ny aritay zato izy 20 taona lasa zay teto Madagasikara teto Antananarivo no marina kokoa 20 taona tsara hoe mbola tsy teraka tamin'izany 20 taona ny ianao zao dia ny fanjoy teny foany voahirana sy ary 2 taona taty aoriana voatendry hiasa tany Kanada hiary dia izy rery veriny eny nandeha sa nety ny voahirana ka ny vady aman-janany aza tsy nanaraka azoko ny voahirana no andeha hoany ka tsy niotian'ny rose sirvery sirpika sy ry iza koa efa lehilahy zatra pioto voninkazo ange zany le iary raha azoko tsara raha ny marina angamba tsy izay loatra fa tena nambabo azy voahirana dia atreo satria tapitra aleo aloha toizany dia lasa ary zato hiary
lasa izy sainge tsy nafantatra kory hoe nitoejazange voahirana de izay zany le hoe tavela teo sa nalàna azy ka zany izay no mahatantara tsy hita fiafarana azy tsy nalàna le zaza fa de nitazonina tsara tokoa saingy mandraky tia ny androany tsy nahalala ny fisiana io zaza io iary ary ny tena mahavariana de ny vadiny ray ny mahalala ny antsipirian'ny fiainan'le zaza vadiny izy vadiny ary eno a fangamo fantany hoe ny fakaty hiary sy voahirana ka nefa raha azoko tsara de niafina ny fiarahamonina ange zany ry zareo ka zay mihitsy ange ny mahavariana e de inona n nataon'le voahirana ary neny aza hitako ka hoe nateriny tany amin'lay vadiny ary le zaza tsy nisy nininona nataony satria vo tonga teto tany eny le zaza de nodimandro voahirana zany ve ndre mampalahelo ndray zany ka de iza nitaizan'le zaza so fa nanana rahavavy mba tena ny fampizara fiainana taminy voahirana de io rahavaviny io no nitaiza de velona somatsara any zany zao le zaza velona tokoa moa zany anaka miriry ihany saingy tsy fantany akory hoe iza ndray mitovy zany zay mampalahelo ka eo no mahavaka ny saina satria tafahoana tamin'ny vadiny ary le rahavaviny voahirana raha ny marina de le vadiny ary mihitsy no nanantona ka nylaza tsy niambamba ny antsipiri-piainan'le zaza ary ny angavy le rahavaviny voahirana mba ilaza ny marina rehetra na amin'le zaza na amin'ny ary de nataony sa ahoana ary neny anao zany telefôny zany ifantsy tia ny antso ty aleo aloha valiko de toizana ny tantara rehefa avy eo azafady neny a eny allo fanja ilay vadiny raiko tantara mitoy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratany Saolo Malala Rabary Manantsoa nolalaoviny Ulik Clara Niony Saolo Malala mpandray feo Joary Setra Randre Tsarafara mpanatotosa Ulik Andriamanantena mbola itoy